La 4G Patelma vous présente Ni Vavao. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany fionambe fahatelo amby telopolo n'ireo mpitondra fanjakana sy lehibe mpikambana amin'ny gouvernemanta samihafa izay mikambana ao amin'ny vondrona afrikanina totosaina ny Addis Abeba ary hatrehan'ny filohan'ny repoblika malagasy. Lalao taranja rugby voaositra ho tompon-dakan'i Madagasikara ny Kosfa rehefa nandavo ny TFA anaty hazo tamin'ny isa 8-20 Any Thailande, 9 no maty voatifitra vararaka natao ana miaramila iray tao amin'ny trano fivarotana iray tany an-toerana efa matin'ny polisy Thailande androany ilaina vandoza. Ny andindin'izay ary arahinao afaka fotoana foy. Finaritra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika minasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fionambe fahatelo amby telopolo ireo mpitondra fanjakana sy lehibe mpikambana amin'ny gouvernemanta samihafa izay mikambana ao anatin'ny vondrona afrikanina izay totosaina any Addis Abeba ary hatrehan'ny filoham-pirenena malagasy izany. Niona tamin'ny Premier ministre kanadiana ihany koa izy tamin'izany fotoana izany miantarandriana. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fionamben'ireo mpitondra fanjakana sy lehibe mpikambana amin'ny gouvernemanta samihafa mikambana amin'ny vondrona afrikanina. Nanatrika izany ny filohan'ny repoblika malagasy. Nanamarika ny fotoana ny famindram-pahefana tamin'ny filoham-pirenena Egyptiana Abdel Fattah al-Sisi sy ny filoha sud-africain Cyril Ramaphosa. Ety farany no handray ny fitantanana ny vondrona afrikanina mandritry ny herintaona manomboka eto. Atsatra ny fitaovam-piadiana aty Afrika, io kosa ny lohahevitra amin'ny ity taona ity. Etsy ankilany amin'izao andro faharoan'ny fitsidiana ny totosain'ny filoha androany tany Etiopia izao. Amafisina ny fiara-miasa ny Madagasikara sy Kanada, io no votoatin'ny fionan'ny filohan'ny Repoblika Malagasy sy ny Premier ministre kanadiana. Naneho ny fahavonona ny are-asa sy hanampy an'i Madagasikara ity Premier ministre ity, ny amin'ny fanomezana vahaolana anatin'ny fotoana fohy sy vahaolana maharitra mikasika ny fisitrahana herinaratra manerana ny nosy amin'ny alalan'ny energia verta na ny angovo maitso. Mitovy ny fomba fijery ho an'ireto mpitondra roa ireto. I Kanada ohatra izay efa naneho ny fahaiza-manao mikasika ny angovo. Tsy ahivina, indraiky amin'ny 700 ny foto-drafitrasa ny angovo any an-toerana vita tamin'ny alalan'ny angovo hazavaozina avokoa. Mifandray amin'ny tanjona napetraky ny filohandro radioelina anatin'ny ivela rano faharoa ny amin'ny hoe herinaratra sy rano fisotro madio ho an'ny rehetra izany. Ankoatra izay, naneho ny fahavononany ihany koa i Kanada tamin'ny alalan'ny Premier ministre fanohana ny Madagasikara eo amin'ny lafiny ady manoloana ny faharitran'ny ala sy ny fiovaovan'ny toetry ny andro. I Kanada izay nametraka ny tanjona ny amboly azo 2 miliara ato anatin'ny 10 taona. Isy arakiora ny fanazavana ny fanampiana sy fiara-miasa ara-teknika ataony firenena rotonta. Mikasika ny fampianarana isy ny fanatsarana tao amin'ny alalan'ny fifanarahan'ny firenena rotonta hatrany, hampiroboroboana ihany koa ny sehatry ny tanora sy ny fandraharahana. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy mbola ampy ny vokatra biolojika eto Madagasikara. Antony raha ny fanazavana ny tsy fanatanteran'ireo mpamokatra ny certification biolojika. Sehatra mbola malalaka tanteraka anefa izany eto amintsika raha ny fanazavana azo. Michel Aranarjo. Ny lavanila sy ny crevette no mitana larina voalohany amin'ny vokatra biolojika vokarin'i Madagasikara. Mitombo isan'ny taona ny isan'ireo orinasa mamokatra vokatra biolojika eto amintsika. Raha toka 720 izany ny taona 720 telonjato izany amin'izao. Mitombo ny orinasa raha ny fanazavana saingy ny vokatra mbola tsy ampy. Tsy hoe olana fa ny zavatra tokony ho azonareo dia androana ny orinasa rehetrarehetra anatin'ny syndicat agriculture biolojika tena mirefuser client izy androany satria tsy ampy ilay vokatra. Satria memara ny marketing pays ataontsika ivelana dia mahazo contrat fa tsy ampy ny certification biolojika misy cahier des charges mavesatra.
dia misy délai sy ny périodena conversion zany incompressible 12 mois à 24 mois. Zay raha miandra 12 mois manomboka androany ianao dia 12 mois après zay vao afaka varotana en certifié biologique. Mandina ny 10 tapitrisa dolara amin'izao ny vola mihodina amin'ny famokarana vokatra biolojika eto Madagasikara, mitombo 20 isan-taona. Tena tsara be satria mbola midadasika be ny tanàna Madagasikara sady les vokatra certifié agriculture biologique mety mihitsy amin'ilay tantsaha satria mitovy amin'ny zavatra efa vitany zareo tsy dia lavitavitra. Les innovations agricoles ny tanja satria misy teknika tokony apetraka ao ambany vola dia izay zavatra zany mila technicien agricole. Raha ny antontanisa larana fa 480 i Madagasikara maneran-tany amin'ny famokarana vokatra biolojika raha toa ka mandina ny 703 alina ireo mpamokatra. Vokatry ny rotsakorana ny lalana tapaka nahitana fiakaran'ny ankamaroany ireo entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro eny an-drivon'ireo mpivarotra mpamongady. Manomboka miakatra ihany koa vokatra izany ny vidin'entana eny an-tsena eny fanadina. Tao aorian'ny fandalovan'ny andro rasy teto amintsika, nahitana fiakarana avokoa ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro. Isan'ny voakasika amin'izany ny vidim-bary. Manodidina ny 100 ariary isaky ny kilao ny fiakaran'ny vidim-bary eny an-tsena amin'izao. Ohatran'ny vary, nahitana fiakarana ihany koa ny enta-majinika fampiasa ao an-tokantrano toy ny menaka sy ny siramamy. Niakatra 10 ariary isaky ny kilao ny vidin'ny kilao ny siramamy, 10 ariary isaky ny litatra ihany koa ny litatry ny menaka. Koa menaka siramamy miakatra kely fa eo amin'ny 5 000 ihany fiakarana. 5 000 isaky ny 5 000 isaky ny bidon. Mampoatra za 5 000 ihany miakatra. Telo 5 arivo sy ray alina sy ray hetsy dia izao izy lasa 1 arivo sy ray alina sy ray hetsy. Nanomboka tamin'ilay cyclone teo dia hatramin'iny ihany zany izy miakatra. Na tiana na tsy tiana, misy fiantraikany amin'ny vidin'entana eny amin'ireo mpaninjara ny fiakaran'ny vidin'entana eny amin'ireo mpivarotra mpamongady. Ho an'ity mpivarotra mpanjara iray nanaovana fanadihadiana ity, ny fampihenana ny entana alaina ihany ny hatreto no azon'izy ireo atao, entina miatrika izay fiakaran'ny vidin'entana izay. Misy misotra tena naoka misy misotra indraindray zao manatena le makavary dia indraindray miakatra tapoka ny aty tsy ampy le vola hoentina tiana nompoka ty 2020 la hoentina mijena tsy mitombo fa ny eo ihany fa ny entana ny lasa miena ny entana laina. Raha ny fanadihadiana natao, fotoana mampiakatra ny vidin'entana ny fotoana ny fahavaratra tahaka izao. Ankoatr'izay, ny fiovaovan'ny sandan'ny ariary izay ankinan'ny fanafarana entana. Eo amin'ny taranja rugby kosa indray voaositra ho tompondakan'ny Madagasikara ny miaramila na ny Kosfa rehefa nandavan'ny tefa anaty azo tamin'ny isa 7 amin'ny 7 tamin'ny ity androany ity fanadidiny mianta sy Marjon. Voaositra ho tompon-dakany Madagasikara ny Kosfa na miaramila rehefa nandavy ny tefa anaty azo tamin'ny isa 7 sy 7 teo amin'ny Gold Top 20 taranja rugby. Niady tanteraka ny lalao tamin'ny tsy fihaonana ny lalao famarana n'ity ary nahitana endrin-lalao mahafinaritra. Nitsangany toetra mijery marobe nameny toerana izay nahitana fa ankafizin'ny malagasy ny baolina lavalava izay azokajiana ho laharana voalohany eto amintsika. Saika ny fanety sy hatramin'ny isa teny amin'ny solaitra be izay efa nitarika tamin'ny isa 7 ry zareo anaty azo raha 3 kosa ny any miaramila. Tany amin'ny 7 minitra nahazo baolina no enty tanana ny miaramila izay nitsy mbadika indray ny isa ka ry zareo Kosfa no nitarika tamin'ny isa 8 no 7 ary io isa io no nisarahany rototo. Notolorana vola 2 tapitrisa ariary ny faharoa raha 4 tapitrisa ariary ny hoan'ny tompon-dakany Madagasikara. Tsara ny mampafantatra fa samy miatrika ny lalao iraisam-pirenena ty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana izy ireo. Na tsy pireniny fanadadiana iny moa dia hoaranao raha ampitsa ao anatin'ny fandaharana Kasport.
tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika orina zay natatsika ny zanam-pandaharana ny lasa ho amin'ny ity androany ity eo ihany koa mahakasika ny fambolekazo izay nataon'ny polisy munisipaly. Accord de crédit alors que tu étais encore en pleine conversation? Pas de panique, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Avec SOS Crédit, Telma te dépanne gratuitement en crédit. Et la grande nouveauté, avec SOS Offre, Telma te dépanne aussi gratuitement sur tes offres préférées Yellow, Moore, First Premium et Telmanet. Tape vite le dièse 111 étoile 3 dièse. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossen, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Mivery eto amin'ny fampalalam-baovao isika ny lasany 6 febroary 7 indray no entina aminao anatin'ity zanam-pandaharana manaraka ity fotoana nahafahana ny fidy malalaka ny sekoly ianaran'ny zanany voalohany teto Madagasikara. Natsipriana zay zay miantarandrianay. 6 febroary 7 nampahafantarina ny votoatin'ny taratasy laharana fahadimy amin'ny zato ny 1 novambra 7 mikasika ny sekoly. Araka ity fanazavana ity dia nanomboka tamin'io fotoana io no afaka ny safidina lalaka ny sekoly ianaran'ny zanany ray aman-dreny rehetra. Afaka ny findra fianarana na namindra ny sekoly ianaran'ny zanany ihany koa. Tanatin'ny fotoana maritra tao alohan'io mantsy dia betsaka ny ayainy amin'ny hoe voararany mamindramindra sekoly ny zanany. Tamin'io fotoana io, tsy maintsy mianatra ny ankizy teo amin'ny fahavalo ka hatramin'ny faha-14 taonany. Azon'ny résident na ny commandant de cercle ovaina arak'izay namety azy io fetim-taona io. Niankina tamin'ny fivoaran'ny fahaizan'ny mpianatra no nahafahana nova izany. Izany hoe afaka niala ny fianarana na dia latsaky ny 14 taona aza. Ho an'ireo naniry ny hanohy hianatra kosa dia afaka nanohy izany ka hatramin'ny 19 taonany. Saingy tsy afaka nihoatra an'izay ny taona nahafahany nianatra satria tsy maintsy niasa ho an'ny fanjakana mandritra ny 10 andro isan-taona izy ireo. Nanao asa tsotra ny maro fa ireo izay nanana mari-pakasitrahana momba ny fahaizana amin'ny teny frantsay kosa dia afaka niasa mpanjakana ambony ary niditra kategoria 4 tamin'izany fotoana izany. Ho fanatanterahana ny ivelran'ny Arivo nanatanteraka fambolekazon'ny polisy munisipaly eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Zanakazo miisa 507 isa no nivolena tamin'izany. Fanady Michela Ranarjona. Vina sy programanasa fahenina ao anatin'ny ivelran'ny Arivo ny Antananarivo maintso. Entina manatanteraka izany fototra zanakazo 503 novolen'ny polisy munisipaly eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra tany Ankarara Ankazobe omaly 20 febroary 2024. Ity toerana misy antsika ity dia toerana ny commune urbaine Antananarivo ary izy no manatsara izy ity zany eo amin'ny 10 hektara eo izy ity. Ny androany zany dia nosafidina manokana eo anivon'ny polisy munisipaly ho fambolekazo ampifanandresena indrindrany amin'ny fankalazana ny fa 20 taona ny foronan'ny polisy munisipaly teto Antananarivo renivohitra. Satria tamin'ny
septambra taona 2000 no nitsangana voalohany teto Antananarivo renivohitra ny polisy munisipaly. Ratsahivina miisa 720 amin'izao ireo polisy munisipaly eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. 510 amin'izany no tonga anatrika ity famboleka azo ity. Nitarika izany teny an-toerana ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Naina Andriatsitohaina ary ireo delegaziona. Lafim-baovao hafa kosa indray miantso ny fandraisana andraikitry ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina sy eo anivon'ny brigade antipirate ny syndicat-ny mpanankato malagasy manoloana ny firongatry n'ireo CD pirate manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay, tokony atao laharam-pahamena ny fanomezana sehatry ny matianina raha ny fanazavana azo iona saina. Tsy nahitam-boka ny ady sy ny famongorana ireo CD pirate tato anatin'ny taona maro hoy ny syndicat-ny mpanankato malagasy. Ahitana kapila mangirana dika mitovy saika isaky ny elakelatrano. Manoloana izany, miantso ny fandraisana andraikitry ny ministera mpiahy azy ireo ny mpanakanto. Ary ny angaviana manokana ministera dia hiady amin'ny pirate amin'ny titoanty. Heritaona zay tsy niteny mihitsy fa namela ny ministera hiasa rakotra pirate tompoko ny tanàna tsy mahalavitra zay afatra boina hiady satria misy olona karamanay hiady amin'ny pirate. Misy ny brigade anti-pirate miadivonareo amin'ireo fa tsy hoe satria be dia be dia tsy hita zay atao. Mandritra ny fanamarina ny 70 taona niverena ny fahaleovantenan'i Madagasikara, tokony atao laharam-pahamena ny mpanankato sy ny mpikarakara lanonana malagasy raha ny fanazavana hatrany. Dia volon'izay ho décentralisena ny fety rehetra mba ho andray anjara daholo ny rehetra fa tsy hisy olona hanao ny zavatra taletanay amin'ny toeranay zay fotsiny anay zany no afatra zay no afatra zany tsy tenin'ny rosy ty fa tenin'ny artista anjatony ao anatin'ny syndicat. Maro amin'ireo mpanakanto malagasy ankehitriny no miomana sy manomana hira sy dia anamariana ny 70 taona niverena ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Thaïlande, 20 no maty no nitifitra vararaka nataona miaramila iray tao an-trano fivarotana lehibe iray tany an-toerana. Efa matin'ny polisy thaïlandais androany maraina ilaina vandoza. Fanantena. Miaramila iray no nitifitra vararaka tamin'ny centre commercial iray tao avarotra antsinanan'i Bangkok omaly asabotsy. 20 no namony ainy ary manodidina ny 20 ireo nandratra raha ny tatitra ofisialy. Nisy ny fifanenjehana tany Thaïlande teo amin'ireo samy mpitandro ny filaminana. Androany maraina be vao maty ny polisy tany an-toerana ilaina vandoza. Raha ny fanazavana nataon'ny Prime Ministre thaïlandais, tsy misy ifandraisana amin'ny resaka fampirorona ity raharaha ity, fa resaka atezerana mombana fivarotana trano iray. Nanao fanambarana ihany koa lehiben'ny polisy any an-toerana fa polisy iray no maty am-perinasa ary efa nampidirina hôpitaly avokoa ireo naratra tamin'ity tranga fifampitifirana ity. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity, angasany ianao nanaraka izany. Soafa tsara ato. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.